Efa ndresaka fanabeazana izay antsika dia nampahafantarina ireo lehiben'ny sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana tamin'ity herinandro ity ny mahakasika ilay tetikasa vaovao na ny fandaharana asa Edukmad izay miompana betsaka amin'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fampianarana. Inona araka izany fa tombotsoa maro no azo ao anatin'izy ity. Sara Mamra Samuel no anarahantsika ny fanadihadiana tato-baovao Lotsy Rakotondrainy kosa. No tanterahina androany ny fampiforiana ireo tompon'andraikitra sy talen'ny sekoly izay fanao isan-taona eny anivon'ny Accessmad entina ampahafantarina azy ireo ny fandaharana asa momba ny fampiroboroboana ny fanabeazana eto Madagasikara. Nandritra ny fionana androany na ampahafantarina ny atrikasa vaovao AKEM na ny fampivoarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ahitra 3 taona ity atrikasa vaovao ity izay novatsian'ny Agence Française de Développement vola amin'ny tetina 12 tapitrisa euro. Lycée sy collège roapolo sy roanjato eto an-toerana araka izany no vatsiana fitaovana momba ny informatique ary lycée sy collège 470 ihany koa no ahazo fitaovana ho an'ny laboratoire. Oui. Alors, nous avons l'habitude de faire cette réunion au moins une fois par an pour informer les proviseurs de ce que où en est notre programme et quels sont nos coûts, parce qu'on tient à être transparent financièrement et les informer un peu de ce qu'on prévoit de faire. Araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra amin'ny sahanan'ny fampianarana ny atrikasa vaovao AKEM hatrany dia efa misy ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny DREN ary ny SISCO mahakasika ity atrikasa ity ary ezahana hipaka hatramin'ny faritra rehetra izany na dia mbola faritra 7 azy aloha hatreto no efa iasan'izy ireo. Isy moa ny fanaraha-maso ny fampiarana ny atrikasa hijerevana izay lesoka mbola mila harenina hahatratrarana ny tanjona amin'ny fanabeazana manana kalitao ambony eto Madagasikara.